sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna sy ankaravoagna no iarabagnantsika jiaby tratran'ity fety magnetriketriky ankalazagna ny taom-baovao arabegny aby antsika jiaby tratran'ny taogno 24 andra vaovao, taogno vaovao namezan'Andriamanitra antsika ifampiarabagna sy agnatanteragna ny sitrapony. Amty andrany anty koa ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba magnetriketriky any Masina Maria renin'Andriamanitra. Amezan'ny lohahevitra antsika agnatin'izegny fankalazagna lehibe zegny dia ny hoe renin'Andriamanitra sy mpanjakavavin'ny fiadanagna i Masina Maria. Horegnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika fa mila belaragna io lohahevitra io arahiny fampianaragna sy toritenin'ny ray aman-dreny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky fanisana. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'i Moïse ny tompo nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe hitsodrano ny zanak'Israely ianareo dia hanao aminy hoe hitay ianao sy Aronao aniny tompo, hampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindrafo aminao anie ny tompo, hanandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanana anao aniny tompo. Dia izany no hametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely ary izaho hitahy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaoragna ny Andriamanitra. Deu falta de nuru na ya, rakani ni erina
Taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havana, raha efa feno ny andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy sy nateraka teo ambanin'ny lalàna mba hanafaka izay teo ambanin'ny lalàna sy handraisantsika ny fananganany zanaka. Ary noho ny mahazanaka anareo dia nirahan'Andriamanitra ho anatin'ny fonareo ny fanahiny zanany ka miantso hoe Aba Ray. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Evanjely masina nisoratan'ny masinda Luka ao amin'ny toko faharoe. Tamin'izay andra zegny dia nandeha aingana nankany Betlehema ny mpiandrondry ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny finanam-bilona. Ary rehefa nahita izy ireo dia nampiely ny teny nolazainy taminy ny amin'izany zaza izany. Ary zay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazainy mpiandrondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary nody ny mpiandrondry nidera sy nankalazan'Andriamanitra noho ny zavatra reny sy hitany araka izay nolazainy taminy. Ary rehefa afaka ny avaloan'andra ka ofrana ny zaza dia natao hoe Jesoa no agnarany araka ilay nolazainy anjely fony tsy mbola nitonotoronina tao an-kibo izy. Masina ny tenin'ny Tompo, dera ny eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, marina ho asika kristianina katolika dia efa fotoana maromaro zay no ny fampiarabasika tamin'ny fanombona ny taona liturgika taoriana ny fankalazana ny famaranana ny taona tamin'ny Kristy mpanjaka ka nalahady voalohany avant no nanomboantsika ny taona liturgika ka noho izany efa mamakivaky ny taona vaovao isika amin'izao kanefa moa ny eglizy araky ny averimberisika matetika na dia tsy anisan'izao tontolo izao aza dia eo anivon'izao tontolo izao sady famantara-pamonjena no sady mizara ny manta sy ny masaka amin'ny vahoaka manodidina azy ka ankafaliana ary ankaravoana no hiarabana antsika mianakavy amin'izao fankalazana ny
voalohan'ny volana janvier izay fankalazana ny Masiny Maria renin'Andriamanitra, ka izao tokoa ny fotoana ifampirariana soa sady ifampiarabana, ka amin'ny maharay aman-dreniny tena dia ankafaliana ankaravoana tokoa no angatana ny sodran'Andriamanitra irotsaka amintsika mianakavy, amintsika sikiraikiraiky, ary na ny vakiteny azy dia manambara an'izay amin'ny bokin'ny fanosana, amin'ny vakiteny voalohany, ny sodrano dia zava-mahery tokoa hoy ny obolan-drazana, ka izay tokoa no angatana ny sodrano manokana ho antsika sikiraikiraiky avy, ary efa nataosika moa izany tamin'ny fotoana nanatanterahasika azy, ary angatasika ihany koa ho an'ity firenensika ity, ho an'ity tanànatsika ity, ho an'ity diosezysika ity, izay fantatrasika fa ao anatin'izao fiomanana fotoan-dehibe dia fankalazana ny jobily fahazato taona ny FET, izany hoe ho zary renivohitry ny Madagasikara ara-pinoana amin'ity taona vaovao ity antsiranana amin'ny fankalazana an'izay jobily izay, ary indrindraindrindra sy ho an'ny Madagasikara fosiny fa iresa-pirenena amin'ny fankalazana ny kongresy eukaristika, ka taom-pahasoavana, taonjina ho ansika tokoa ny ity taona ity, taona manokana ho an'ny misionna, vita batemy aho ka iraina, ary dia ho tanteraka amintsika tokoa izay teny faneva zay, fa mba sy slogan fosiny araky ny fomba fitenitsika, ka araky ny afatry ny eveka tamin'ny fivoriany farany teo, dia samy ezaka tokoa isika ho EOV manorina ETA, Eglizy Tranoben'Andriamanitra, izany hoe hiezaka ametraka an'izay tontolo iainana izay mba ho tontolo ivelatra tokoa, ka isikany no mpiaro azy voalohany, ikolokolo azy ary anao izay ampivelatra azy, ka ho zary dioseze maitso tokoa, maitso ho tondra fanantenana amin'izao taona vaovao izao ity diosezesika ity, fa indrindra amin'izao fankalazana ny jobily izao, ary fankalazana ny kongresy eukaristia loharano sy fototra ny fiainantsika, fiainana izay araky ny afatra ny papa mba ho mpamafy fanantenana sy fiadanana tokoa isika, ka ho tontolo iainana ivelaran'ny mahaolona sy ny olona manontolo tokoa ny ity ny tontolo iainana izay kolokolosika, ka karaha izay ihany koa ny tontolo mpiainasika ny hitondra fanantenana sy fiadanana tokoa, ka anjaka ao ny rariny sy ny hisiny, ny fifankatiavana, ny fihavanana marina, ka ilay firarisoa izay fampizarasika amin'izao fanomboan'ny taona izao ane ho sodrano tokoa amin'ny tontolo mpiainan'ny fianakaviana, voasy elesika ny nankalaza ny fianakaviana masina, ka amin'izay irotsaka amin'ny fianakaviana sirairay tokoa ny sodranon'Andriamanitra, ary ho tontolo mpiainana eo anivon'ny fiarahamonina, anjakan'ny fihavanana tokoa ny ity taona vaovao 2024 ity, izay azo lazaina fa sendrasendra 20/20 izay fankalazana izao taona vaovao izao, ka zany hoe ho tsara, ho soa, hitondra fanantenana sy fiadanana, hitondra fanantenana sy fiadanana izy raha isika vita batemy, isika olo raika sy raikiraiky andrafitra tontolo mpinoana misy an'Andriamanitra, izay tokoa manko ry kristianina na ava malala sy izay rehetra afaka miaino an'izao firarisoa ho ansika mianakavy izao, engany ho tontolo mpinoana anjakan'Andriamanitra tokoa ity taona ity, ka amin'izay raha Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika, raha Andriamanitra ny ivon'ny fiainantsika, dia dikan'izay miova ny fomba fizerisika, miova ny fomba fiainantsika, miova ny fomba fanatanterahasika, ny
asasika rehetrarehetra ka manao asan'Andriamanitra isika, ary raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika, ary dia izay no hitondra fiadanana eo anivon'ny fiainansika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ka sy mahagaga ary raha amin'izao voalohan'ny taona izao, raha apetraky ny eglizy i Masiny Maria bansintsika manokana, Masiny Maria renin'Andriamanitra, ary izay fankalazana zay manambara fa ho modely ho ansika tokoa i Masiny Maria renin'Andriamanitra, i Masiny Maria, satria Andriamanitra i Jesoa, ka izy renin'Andriamanitra izay ary dia hitondra hivavaka ao antsika, ka satria i Jesoa no mpanjaka ny fiadanana, izy ny mpampiavana araky ny fampianaran'ny mason-dahapoly, ary zay fihavanana noentin'i Jesoa zay nitondra fiadanana, sy araky ny hevitry n'izao tontolo zao isika, satria ny hevitry n'izao tontolo zao dia araky ny fantatra sika dia amin'ny alalan'ny herisetra fanjakazakana ny fiadanana eritreretina tao sy ny fiadanan'izao tontolo zao no ampianarin'i Jesoa, na dia mitondra fiadanana eto an'izao tontolo zao izy, fa amin'ny alalan'ny fahafoizana. Ka raha samy mahafoy isika ho an'ny hafa, ary samy mikasaka ny soiombonana, dia manjaka tokoa ny fiadanana. Ka izay no mahatonga ny Masiny Maria amin'izao fety ny voalohan'ny taona zao, Masiny Maria renin'Andriamanitra, mahatonga an'izay hoe fiadanana izay, satria reniny mpanjaka ny fiadanana izy, ary mivavaka ho an'ny fiadanana amin'izao tontolo zao, ary dia izay niafatra ny Papa amin'izao voalohan'ny taona izao. Ka arakaraky ny ampanjakasika ny Jesoa amin'ny fiainasika dia anjaka tokoa ny fiadanana araky ny averisika teo, sy arakaraky ny famoretana araky ny hevitra n'izao tontolo zao zay fiadanana izay, fa amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay Masiny Maria nanao eny izy dia nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia tonga olombelona eto anivosika ilay mpanjaka ny fiadanana dia nafonyainy, nanao ny sitrapony ray i Jesoa, ny sakafo ray io izy dia manao ny sitrapony ray. Ka okary isika anatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay ihany koa mandritra nyity taona ity, dia anjaka eto amintsika ny fiadanana. Ny fahatelo amin'izao fanohizana an'izay ihany ary mifameno dia andro ny fandriam-pahalemana tokoa, ary ity andro ity ny Papa Paoly fahenina no ny safidy an'ity izao voalohan'ny taona izao ho taona ny fandriam-pahalemana, satria fantatra sika fa taoriana ny ady lehibe faharoa izay, ary dia nangetaheta fandriam-pahalemana ny rehetrarehetra, ary dia izay koa ny vokatry ny konsily Vatikanina faharoa, ary dia izay ny mahatonga ary isaky taona dia mametraka afatra ho asika ny Papa Ray Masina, ka engany isika mba hiroso lalandava amin'izay fiainana fikasana ny soiombonana izay, ka ho tanteraka amintsika tokoa amin'izay ny fiadanana eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ry kristianina havanao, engany ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no ho tanteraisika amin'ny ataosika rehetrarehetra, ka amin'izay hikasaka mandrakariva ny soiombonana isika, ka ilay fifampiarabana sy ny fifaniriasika soa teo amin'ny fandohany izao fankalazana izao, anampy isika bebe koa hatrany hikasaka an'izay marina izay, ampanjaka an'izay marina izay amin'ny ataosika rehetrarehetra, ka ikolokolo ny tontolo iainana tokoa isika, ka ho kanto ho sara ny tontolo iainantsika, ary isika rehetrarehetra koa ny mba ampanjaka ny fifankatiavana, hikasaka ny soiombonana eo amin'ny fiainansika andavanandro, ka
ho tanteraka tokoa amin'izao taona ny missiona izao, amin'izao fankalazana ny zobily izao, amin'izao fankalazana ny kongresy eukaristika izao, lay teny faneva ny ataosika hoe EOV vita batemy iraina ho missionera anorina ETA Église Tranoben'Andriamanitra ka ho taranaka mpanorina tokoa fa indrindra moa amin'izao taona vaovao izao ka eto mpamaranana ary dia mbola mangataka ny sodran'Andriamanitra ho antsika mianakavy, ho antsika tsiraikiraikavy amin'ny toerana rehetra misy asika ary amin'ny fotoana izay andrenesasika an'izao fampianarana izao. Vonintsika ny anaran'ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Isodrano sy simbina antsika ny Andriamanitra Mahaifanjavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.